fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe fanjavonana feno misteri. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayam na Erinarindra Erika. Novelomy Mitsiry, Lova, Tovo, niaraka tamin'ny Saloy ary Ianasoa. Nandray fiosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fa misy inona talento ohatrany nampiantso atapotapoka hony ianao? Mahazo toerana aloha fa inona ary dia mitabataba mpitsanganana ity. Ia, misaotra tale. Dia azafady, akatony kely io varavarana io azafady. Resaka confidentiel be dia ho resahako aminao ity. Ia, vetivety ary tale zay. Fa confidentiel? Eny ary tale, mihainao ary Zao le izy tena tsy hitana nomboka omaly arivo mato amin'izay l'Hortensia. Maninona tsara hoe tale? Tonga teo mivady ny tady azy. Atsona nefa izy tsy trantrantso. Tsy hay izay mahazo azy any na hoe naninona na naninona fa samy gaga daholo ny rehetra e. Fa tsy hita ahoana Hortensia? Tsy hita e. Dia inona zany tale no hidirako amin'izany? Zanga mono niaraka taminy? Zonao malala an'izany ary adidiko ny mampalala anao ny toe-java-misy ka. Mety halala vaovao ihany koa ianao ka inoko fa rariny loatra ny nampetsokanao eto Ay kosa. Eny fa raha ny momba an'izany aloha dia tsy haiko mihitsy Andriamantoa tale. Tena tsisy azoko ambara aminao mihitsy e. Kanefa nge nao sy madama kely Hortensia no nirava farany indrindra omaly ariva e. Sa tsy marina indray zany? Eny tsy lavitra nge zany tale, fa ny hoe niaraka nody kosa tsy niaraka izay. Samy nanana ny lalany izay. Izy azange nandeha talohako e. Fantatro nge mese aja fa mifankatia nareo e. Sa tsy zany? Tsy marina kosa zany tale. Tena tsy manana na dia eritreritra niaraka amin'ny akory aza. Mpinamana mifankahazo tsara fotsiny izay. Amin'ny mahasamy mpiara-miasa moa zany no anton'izany mazava loatra. Fa raha izay hoe niaraka taminy kosa tena tsy marina. Bon, mbola namarina zavatra maro amin'ny mpiasa hafa mantsy. Zay ngamba no atao katsoatsy fa tena tsy mazava zao raha zao Zahavy no mitady voahosy amin'ity fanjavonana ity marina mahatale zay aloha fa mahazo mandeha ngamba ianao e. Ok Andriamantoa tale, raha misy vaovao henoko dia na hoe hitako dia tsy maintsy laza sy ampandrehanao foana e. Ia, ilozako ary ianao aloha tale Ndao ary. Mbola maromaro koa ny asa miandry aho. Mazotoa e. Mazotosa e. Nanjavona hono Hortensia. Tamin'ny fomba ahoana koa nefa e. Tena tampoka be amiko indray ny vaovao iny Sao dia mba nisy nahazo azy kosa ary e. Mety hoe narary na tsy fantatra. Aleo rangaha raha pitso ihany dia hijery eny amin'ny hôpitaly sao dia mba eny fa tsy misy mahalala ohatra. Sabotsy koa raha pitso tsy miasa. Nefa na izany na tsy izany mahagaga ihany raha hoe tovovavy be iny no hoe nanjavona tsy amin'ny antony tampotampoka eo Tena tsy mampino mihitsy e. Marina e. Dia zairiko aloha ny zavatra misy noresahan'ny tale asa mba ahoana ny fijerinao azy aloha fa raha amiko aloha raha hoe tovovavy be matotra ohatran'ireo Hortensia reny tena tsy mampino mihitsy hoe ho very sy nanjavona tsotro izao eo. Ka sao kosa mba nisy nakakeriny kosa ary izy ohatra ka. Asa dia hozahany tokoa ve sanatria? Mba ahoana nefa hozy isan'ny ray aman-dreniny amin'izao tsy fahitana azy izao?
ka reo ray aman-dreny mihitsy nge hono ny tonga tao amin'ny Brown Tale nampafantatra sy nilazan'izay tsy fahitany anjanan'izay e. Hitako mivoraka mihitsy eo lohan'ny Talele nampiantso ahy iny. Lazay fa za sy Hortensia hono ny tao ampiasana farany ka taty amiko ny antefan'ny ahany voalohany. Ka so kosa renao mba nalala ny antony. Andray kosa. Fa anisan'ny manameloka koa zany ianao nefa ianao nge vadiko e. Sako. Satria aminao mpanao kidnapping sa mpamon'olona mifahitanao sy mifahitanareo ahy. Tena tsy napoziko mihitsy hoe ianao koa ny yaya ohatran'izany trokolina. Mba ahary ny hafa zany ve dia ataonao mahatezitra. Ao ianao ka. Tena tsy napoziko mihitsy. Azafady moa e. Aleo za sy ny fahamarinako angina fa tsy izay mangina koa volamena raha teo. Ao moa fa tsy manao an'izany moa vadiko. Ao ianao fa tsy. Aleo aka rivotra kely ny ivelany amin'ny mihitsy aloha fa tena mahasorena koa zany. Fa ho aiza relahy e. Mifona moa le tsy malala. Velo mihitsy aloha irery fa mahanelingelina mihitsy tsy. Mijanona moa le tsy aza tazomina ohatran'izao ny tanako fa za ndreka aza atao izay atezitra fa so dia tsy ho zakanao ny valiny. Dia izay resaka kely teo izay ve ny ampiritonanao ohatr'izao e. Eny e, mandeha anary fa tsy maninona e. Aleo milefitra aloha zany fa diso. Fa maninona nefa raha tsy manao an'izay mahatezitra ohatran'ireny e. Lohako efa ho vaky mihitsy mandinika an'ity olana ity. Hevitra izao no ilaiko amindry matoa zany lazan'izany fa tsy kihana na fanamelohana kitsirantsotra izao. Eno a. Efa nekadisona kosa fa mba hoaka izay moa e. Sady daboiny amin'izay koa izany resaka izany dia arosoa ny sakafo fa tsy. Eny ary izany mety aminao e. Aleo fa arosoko ny sakafontsika fa eo avy dia makasa izy lahy e. Tsy ela angana tany ry. Mandrosoa e. Mandrosoa ianao madama. Eny tompoko misaotra indrindra. Inona ny azoko ataonao? Ie. Salon madame Clone vado monsieur aja miasa atao aminao. Ay. Ie, so gaga ihany mantsy ianaoko. Faly mahafantatra anao zany e. Ka inona hono ny atondrianao madama? Tena zava-dehibe tokoa talena antondihako eto. Ngamba mety ho azonao an-tsaina ihany. Ka lazao moa fa aiza moa ny alalako an'izany e. Za anke tsy mpaminany. Ho tianao tsy fantatra tokoa ve e? Eny e, aleo dia tsoriko e. Gaga sy talanjona ihany ara na eny tamin'ny vadiko fa nisy tovovavy nanjavona tsy hita tato aminareo. Toa hoe tsy re maty tsy re velona. Fa manana vaovao azambara momba an'izany ka ianao ka? Nisy an'izay tokoa aloha tato ampiasana hitato e. Ary anisan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny monsieur Ihaja vadinao io. Te hilaza zany ianao talefa mety mivadika no ao ambadika io fanjavonana tampoka io. Tsy dia izay loatra kosa aloha e. Ihany aloha hatreto. Fa ny mahagaga nge madame Clone dia izy ireo mifantatra fa tato ampiasana farany. Ka tsy ampitsarana azy velively mihitsy tale zany hoe iza navaniratsy nanafina na mety hoe namono mihitsy aza n'ilay mpiasanao tsy hita. Tsy maintsy andenge fa na dia adiny e. Ka izay ihany no ahalalana ny marina amin'izao zavatra izao. Ka hono tale? Menanao a? Orinasa lehibe ohatry tony ve dia tsy mba misy na caméra de surveillance ary? Izao no tena antony fahatongavako fa mandeha ny fotoana e. Tsoriko aminao fa tsy mbola namonina nanafin'olona na nanao afera ataovan'olona akory vadiko. Fantatro tsara izy. So dia izy no hitadiavanareo profesantoka fa ahafahanareo mamatotra azy. Sady izy koa efa nitsotra tamiko fa niala aloha fa tsy hoe niara-dalana izy roa ka tokony hoe ampy ahy. Le tsy hita indray tsy hoe maty na torana tato amin'ny orinasa. Raha izay mantsy mety hitombona ihany ny fiahiahina azy. Lazainy ato koa izany ary efa voaporofo satria nisy nahita ny voahan'ny vadinao meloha tato e. Saingy mety efa paikady koa nge izany e. Mety hoe nandrasany tany aloha tany dia tany nataony tiany atao. Ampifitiavana ny ahy iny ka tsy hanitsakitsaka mihitsy ny tokantranoko izany. Hoy ianao, ny lehilahy nge madama ka lehilahy ihany. Adokisako ny hafa aza inianao tony amin'ny fiheveran-diso e. Eh. Tapitra ny tiako lazaina fa izao.
mba hanontany koa mpiasa hafa fa tsy hajavadiko rery kory mpiasa ato dia manokafa koa fanadidina miafina koa raha ilaina izay fa veloma ianao andraso loha madama lasa izy maro tena ho sarotro ty fa mila matanjaka ny saina lasa nyritona mihitsy le madama marina ka mihainanao ary tompoko eny ary misy fitoriana mahakasika amin'ny fanjavonany ramatokely Hortensia ty monsieur Aja dia ianao no aya mpampiasanao tomponantoka amin'izany araka ny voalaza ato moa zany aleo dia asehoako anao reto izany no atao nampanatsoaka anao tsy mino anefa hoe ianao no nahavita an'izany tombana ihany anefa izany fa anokatra fanadihadiana zahay polisy mba ahitana tena marina tena tsy napoziko hoe tonga amin'izao ty raha ty sefo fa inona ny napozinao samy tombona ny hoe ianao no ambadika ny tovavy nanjavona tsy tio raha zany mantsy dia tena gaga ny fahasahinao tsy dia tsy mihitsy andriamatoko amin'isay tsy izay niteneninao teo no nahagaga fa ny fahasahiny lelehibeako ny tory ahy mihitsy nefa ne dia efa mifampiresaka izay talohan'izao ay ve ka zao ary misy fanontaniana vitsivitsy reto apetrako aminao ka ilaiko valy tena mahafa-po tsara mihitsy eny ary sefa mihainanao ary zao ary mifakahazo am-po tsara ve ianao sy madama tsy tio eny sefo tena matetika azy izay no miaraka amin'ny sakafo ny atoandro na rehefa le mampidina tohanaina ao anaty vavony iny le amin'ny salasalan'ora iny zany hatreto aloha dia tsy tsaroko loatra hoe nisy famaliana taminay bon mazava izay fa mifanontaniana manaraka eny tompoko moa ve nisy fitsiriritana azy ao aminao raha teo amin'ny lafin'ny fitiavana ny jerena mahitsy loatra izany fanontanianao izany sefo eny na ataoko mahitsy koa ka tiako valianao mahitsy koa raha mety monsieur Aja eny ary raha ny amin'izay indray sefo dia tsotra ny azoko tenenina aminao nanana fitiavana azy tokoa rehefa nifakazatra isan'andro teo zay saingy za moa nanana ny efa vadiko ka naleoko nikobonina ho tsy ambarateloko sy tsy nilazaina azy zany apikely hoe fanazavanao zao sefo tsy nataoko mihitsy hoe andrava ny tokantranoko akory ny fitiavako azy fa nitazomiko tato anatiko ihany zany na dia tiako azy izy dia tsara kokoa ny mity mangina azy toy izay hikaroka fafinaretana aminy kanefa mety ho vidiko lafindray any aoriana any ny vokatra izay farany ary azonao mba hitantarana sombindresaka kely mifanaovana reto tamin'izany andro nitiavanao azy mangina izany ve aloha za sarotra izany fangatahanao izany sefa kanefa eny aleo fa hiezaka amerina ny fitadidiako ary ka hitantara aminao izay apahany tsaroko ny fankazahoanay sy ny fanakalozanay resaka tamin'izany fotoana izany menanao ary monsieur Aja na zany aza nefa dia fitiana araka izay azo atao ny resaka ao eny ary ohatr'izao ny resaka ny fanaovanay sy Hortensia ny ray alarobia izay raha sendra miserana teo alohan'ny birao fiasako izy mandeha ve izy eo monsieur Aja ohatray mahanaitra koa ianao mademoiselle Hortensia ka ny asa ve tsy handefa ny andro ity nitoatra mahafana koa moa tena reraka zao tokoa Aja oay azafady monsieur Aja mantsy eny tsy maninona fa azonao tononona amin'ny anarako nge fa tsy maninona zany zany raha tsy mampaninona anao ary dia aleo samba avy dia mifampiantso amin'ny anarantsika manjary lasa mampisy elanelana be koa mantsy ka zay indrindra mantsitro tsy misy olana raha teo koa ny amin'izany Hortensia fa alefaso fa tsy maninona na avy dia atsonao fotsiny hoe Tensia koa nge za tsy maninona ka sao dia tsy mety kosa raha dia ho avoeziko ny anaranao koa tsy asikolana re zany ry Aja eny ary ekena raha zay no everinao fa hoe apety kokoa ny fifandraisantsika fa inona tokoa aloha ny olana inona saika hoe anontaniana ho ateo moa zany fa tsy olana fa za koa fa zatra olana
toa very anjevony tanatin'ny anarana fampiantsoana teto fotsiny ny resaka tsikako. Ay ve tsy dia misy inona loatra akory fa saika mba nasanao manokana androany atoandro hisakafo, izany hoe mba hisakafo miaraka amiko izany any amin'ny restaurant raha sitrakao. Izany Ie, rery be loatra manko dia mba tiako raha mba misy namana koa. ay ve zany ka Tsy afaka ianao? Androany fotsiny nge. ahoana re zany eny ary fa manaiky aho dia misaotra anao sahady zany amin'izany tamin'izay fanasana ataonao azay a. Ianao no isaorana nanaiko. Ianao no tena isaoranako. Zay ary fa rehefa avy eo zany sa mbola maikamaika kely amita nyreto koa mantsy fa nasainy talenjehana zao dia zao reto taratasy reto fa maika ozy. Taleve agaga miasa totoafo asiana taoniny tao amin'ny orinasa ato e. Fa mazotoary aloha ianao dia rehefa avy eo izany e. Misaotra ki Tansia. Dray, le tsikiny teo marina. Tsotra sy madio fo ty tovovavy ty a. Saingy aleo ihany manajatena fa tena sao dia anahirana. Ho ataoko aiza koa moa kolona. Tsy efa indra teo ve moa no anjarako e. Raha araka ny fitantaranao azy zany dia tsapa fa mety nisy fitiavana anao maty mozelo Hortensia. Ie, tena tsapako tamin'ny fihetsiny mihitsy zany saingy ny feo amin'ny fieritreretako no nibaika ao ka nandreseko nyfakapanahy sefoa. Nataoko fananiana mihitsy ny mody ny antso amin'ny kolona vadiko eo masony raha hitako fa mitady hiditra lalina izy. Mihina nefa fa mety nandratra ny fony zany a. Ary azo heverina hoe niteraka fahamoiza-po azy mihitsy satria ilay teny samborina tsy azo ankoriko. Mety ho izany tokoa aloha raha dinihana ny amin'ny zava-misy e. Eny e, izy tsy hita re izy ity sefo fa miaro mafy ny voninahitro sy ny hainy vadiko a. Omenao tsiny ve raha naniditsy kelikely ny varavaram-pitiavany ny sokatra ao anahy? Tena mety aza ny nataonao e. Fa raha olo-kafa nge ka zarany aza misy tovovavy metaladala aminy mba hanaparany ny filany sy ny fanararotany. Tena tsy za mihitsy kosa aloha zany sefo fa tena tsy ho ataoko mihitsy zany. Ie, aronao mesy hiaja. Eny sefo. Nanahoana ny fihetsiny taty aoriana raha tsapa fa tsy niraika taminy ianao. Ay, izay no tianao fantatra. Ie, miala tsiny raha ohatra hoe miditra lalina be fa tombana avokoa tsinona ny atao fa mba ahitana ny marina amin'izay raha momba amin'ny mademoiselle Hortensia e. Amaly ny teninao tokoa sefo niova tanteraka tokoa izy. Toa lasa vitsy teny sy hita hoe miady saina zany izy. Toa lasa nihena mihitsy azy izy e. Matetika ihany koa izy no tsy niasa fa marary. Angamba mety hoe nikikisan'ny adi-tsaina angamba e. Mety ho izany tokoa. Ny zavatra tsikatro nefa tamin'ny fotoana nampiova azy io a. Fa nisy inona? Matetika izy no miditra amin'ny birao natokana hiasan'ny talianay. Nisy fotoana toa te hamboraka zavatra amiko izany Hortensia fa matahotra angamba ka manaiky molotra dia mangina fotsiny. Tsapako mantsy fa Natalie avy mivoaka fitao azy atao ohatran'ny hoe vinibinitra sy hafahafa izany koa. Izany hoe nisy fotoana mbola niarahanareo ny resaka mangina zany? Tsy izany sefo a. Resaka tena akariary mihitsy no nataonay. Tsy ohatran'ny taloha tsoa ozy ihany no ifandraisanay fa somary naalana be zany. Saingy na zany aza dia tsy dia tena hoe niataka be tamiko izy fa nisy ihany koa ny fotoana ny fampiresahanay teny ho eny. Raha sitraka ao ary dia mba hitantarao amin'izany santionany resaka nataonareo izany azafady? Tsy mampaninona ka satria mitady marina raha teo ankehtsika e. Mahazatra anay moa ampiasana le mba manao goûter kely le amin'ny folo ora iny e. Tamin'io fotoana io izy dia nanatonaka. Iaja, toa lasa tia mitokatokana be ho ahy ianao tato ho ato e. Tsy karitro mihitsy Ka
Zany kosa angamba fa mety hoe no ny asa manepotra mihitsy no tsy ahafahana mitavatafa firy, mety ho zany ny antony. Nova be ianao ka. Afaka maka sezy eto akaikinao eto ve aloha zasa sao dia manelingelanao koa. Tsy maninona ka. Nanomboka vihinan-dray ary no lasa mihera rehefa misy tianao atao e. Ary niova ahoana koa moa fa tsy azoko. Lasa mahalaina ny resaka amiko ianao e. Asa hoe mety misy inona loatra nga fa lasa nitsotsoka azy zany sady zany tsikarotra ny fihetsika ao e. Zany ve? Azafady ary e. Hitanao fa marina ny teneniko matoa ianao manao azafady amiko. Fa nisy nataoko tsy azoazonao anga. Zao misy tansia. Tsory raha misy tsy tianao nataoko fa hifonako iaja. Tsy zany mihitsy fa tiako adio ny sainao tsy anana ihana dia kely akory aza. Dia maninona fotsiny ary lasa miavonavona. Tsy miavonavona zany kosa averiko impiry ary zany. Aleo zany hoany raha tsy tianao olona zaina ary. Fa tia zavatra tantaraiko anao ty mila fanampiana avy aminao iaja. Tantara ho ary fa mihaino anao e. Ary maninona ny tsiraisiny izany olona miantso anao izany? Tena tsy hainiko. Azafady, vetivety ary aloha. Vetivety azafady. Allô? Ay ve, ataovy izay hitanao fa mety ihany indray malala fa za aty ampiasana aty indray ve no anontaniana ho an'izany mety foana ka. Eny ary, zay fa mbola betsaka koa ny asako ato. Mahazo tondry, bisous. Vadinao zany Vadiko ilay niantso ateo. Sambatra nareo mifankaty. Aiza koa e. Fa avy aloha zany hoany fa tantarao amin'izay ilay resaka tapaka teo ary. Aleo manaraka ndraika efa tapitra koa fotoana omenantsika eto. Andao aloha hiasa sao dia bedin-dradama eto ka. Radama? Andao hiasa fa tsy izy dikany izany fa mba lasalasa ny vavako e. Sady efa mivoaka ny tamty ary ny ianao tale. Avelako ianao aloha raha mbola tsy handeha ka lasa. Handeha koa ka. Fa avy ty fihetsika nataon'ny Tansia aty fa inona ary ny tena olan'ity tovovavy ity? Toatra tsy mazavazava. Andraso moa e, inona ary ty mamaika be ty? Tena nahoana ry aja? Nanahoana ny tany? Nga mbola nahitana mangirana e. Zany ve? Todotro ny fanontaniana nataon'ilay shofinga tena voasikotra hatramin'ny resaka amin'ny fanaovanay Hortensia mihitsy fa ndringa ahoana? Hoe mba fitiany kely amiko fa tao mahaliana azy ny rezakareo zany. Otry? Lasa pôlisy koa nga ianao? Inona koa aza ny haiko amin'izay asana pôlisina ho any fa mba fanariana te hahaino sy te hahalala reny e. Ay ve, ino tsara rehefa ho tantaraiko aminao e. Dia ohatraohatran'izany ny tany e. Tena mahatsikaiky nefa misy lafiny mampety azy ihany satria mety hanampy amin'ny marina tadiavina ilay izy. Lalina indray izany ka. Fa hono aiza tokoa ary tovavy io e. Tena mbola tsy hainy maty tsy hainy velona mihitsy ve hatramin'izao? Dia tena mystera mihitsy e. Nanjavona tsotro izao izy e. Asa tokoa hoe velona ary ve sa maty izy ihany izay. Ka fa letalehanareo ve efa mba nampanatsoana tany amin'ny pôlisy aloha e. Ka izy nge no natsoana voalohany tany fa tsy nahitana vokany e. Manahy aja hoe so mba misy idirana izao fanjavonana izao fa manafina izy Dia tena mitovy eritreritra amindry mihitsy malala. Izy aza ne hita hoe misy tahotra zany ihany fa miezaka manafina izy e. Zany Za eo ampiasana lasa voakitakita lava tsy hay hoe ahoana. Lasa ohatry ny hoe kizetina sy masika mihitsy izy tato ato e. Anisan'ny tohatry ny mahagaga ihany satria tsy dia toetra nalalana azy loatra zany. na zany aza tandremy mitra lalina loatra sao dia ahitana tamboka. Zany mihitsy. Aya ihany manko ny antsika roa e.
Za ve adala dia atoro an'izany indray e. Le za voasaringotra amin'ilay izy mihitsy manahirana nefa tsisy idirako akory ilay iziko. Aza malaky miala aloha fa tsy eny mety koa hoe namony teny izy vokatra ny famoza-po e. Ohatrany marary aza ny lohako izany fa aleo mihitsy aloha atorika. Tsy ho hita eo ihany ve izany maraina e. Ny marina raha teo koa tsy ho foaty izany mihitsy rahoviana raha mbola ao izao Andriamanitra mijery midiny izao e. Miala tsiny aloha raha nampiatsanao fanindroany Andriamatotalia. Tsy manino Andriamatoko Amosera. Miankina amin'ny fanadihadiana ataonao mantsy no ahitana ny tena marina e. Somary gaga ihany aloha zahay. Everiko hoe efa misy vaovao azonareo ambara mantsika. Hatreto aloha dia mbola tena maizina ty raharaha ty Talia. Hay. Ka inona ary no mbola tianao fantatra ankoatran'ireny efa voalazako ireny? Asa raha mba azonao lazaina aminay ny fifandraisana sy ny fampitondrana eo aminao sy madama kely Hortensia? Raha ny fifandraisanay amin'ny Mahatalea aloha dia tena masika sy sarotiny ary izy koa nefa manaja ny asany satria eo ambany fahefako e. No hoe fifampitondrana indray aloha angamba hijanona ho azy any satria manana ny tsiambaratelo tsy maintsy hajaina sy entina hitantanako ny orinasa. Kanefa dia ilaina ny hanamborahanao an'izany mba hahalalana ny marina Andriamatotalia. Antany ana momba ny tsiambaratelo ny orinasa ve ny tena niantsonao anasa inona e? Maro ange ny asako ka sao dia hifandahany fotoana eto tsika Andriamatoko Amosera. Azafady aminao se fa samy manana ny asany tsika. Aza malaky miakatra aloha ianao e. Asanay ny ataonay ka tsy hitako izay antony hahatehitra anao tapika eo e. Dia ny asanao zany atao tsara fa ny ny asako ataoko milamina. Aleo tsika tsy mba hifandrebireby aloha. Hafahafa nge izany valiteninao izany Talia e. Ny marina ny lazaiko anao Komsera. Zao fihetsika asehonao zao dia midika fa mampiayay ianao ka voatery izay hiditra lalindalina kokoa raha zao no izy. Saha loatra nge ianao izany e. Ny tianao lazaina izany dia za no ambadika an'izao fanjavonana izao. Izay ny tianao ho tenenina. Moramora ho ahy ianao fa inona ary ty miakatra afo be ty e. Ka izany ny fandraisako azy ka. Tsotra fotsiny ny anay mitady ny marina ihany. Ny sisa amin'ny fitsarana. Mazava aminao. Dia efa tsy haiko Komsera. Ary mipetraha ianao fa inona mampitsangana anao eo e. Ianariko ela nge no mikitikidika amin'ny voninahitro fa hifankahitotsika. Tandremo tsara. Aza manala baraka mihitsy rehefa tsy hainao ny asanao Zay fa lasa to resaka mandany andro fotsiny ka. Mahazo mandeha anao fa tandremo miala lavitra ny toeram-piasanao fa mbola tsy tapitra teto ny fanadihadiana. Tsy maintsy mbola izy fampiatsona anao. Zay fa omendalana ianao e. Lasa e. Mba mitanika koa nge zany masoandroandroany izany e. Marina tsy lahatorana izany e. Aleo mihitsy aloha ivile tsy mba hisotro ranom-boankazo mangatsika fa izany zao mba mety hampahazo aina. Ary tsy misy hoe tafita talen'ny orinasa iasan'ny atsa ve tsy tazako misotro toaka mahery ao anaty baritsy. Sa kosa mba olona mitovy endrika ihany. Nefa tena izy mihitsy io fa tsy olo-kafe sady misotro rery. Tokoa moa sabotsy androany ka rariny izy raha hisotro e. Mandany izay azo izany koa. Ananany koa neny vola e. Sady izay Talia. Fa dia izy ty tsy misy namana miaraka aminy. Sa mba te handeha rery fotsiny. Tao olona miady saina nefa fahitako azy izany. Mety manan'olana angamba. Sa ve dia mbola ilay mpiasa nanjaviny ty ihany ny antony e. Inona koa moa no asako saina amin'izany fa leo ataony atao dia mody fa ataondro ny andry e. Azafady nge madama mba hanaovy jus mélange amin'ity Misaotra. Ty ary ny volanao fa misaotra e.
Otry ary lasa aiza le rangahy iny teo? Lasa ve? Ay ty efa mifanitsy amiko tiako. Aleo dina fanina fa iza koa ny resaka aminy amin'izao mivilambilana be izao. Tsy ho afa-paraka eto. Na tianao na tsy tianao dia ianao foana ny tiako. Manilina zao raha mba nekena ny fitiavako e. Mandavedana ianao dia izao aizany e. Tsy misy mahita sady tsy misy mahalala kory. Mikorotana daholo ny tany sy ny lanitra noho ny nataonao. Inona koa ary izany retiretiny ity talety izany e? Aleo hoe mody arahana lavidavitra. Dridridridridridridry. Misy olona ho atsy dia tia fiadanana. Gaga mihitsy ianao hoe ahoana. Matsolana e. Mitady fa sipakely bobaka reo ve olany e? Tena ohatry mamangeza zany e. Mamoa. Tena mamoa tena ohatry manjavona ankizy jereo e. Aleo aloha tena maka parking fa tsy lasy ty tena mety zay. Aleo mody andeha aloha dia hiala fa soarana eto ka. Izy koa tsy mahita fa mivembena mafy ny taokany sotroniko. Ary aleo mody mandeha milamina amin'izay fa dila izy. Gaga indray aza raha hitantarako an'izao Talenga ho azy tsy misotro toaka izany efa sao dia mba ho lafa ary izany hitandry izany fa tsy izy e. Iaja, masoko ve dia panana jamba sanatria ka tsy hayanavako le? Asako? Efa hoe narahako fa tena izy sady midelira mitoka mihitsy ny ianao. Fa ahoana tokoa aloha ny delirany ha? Hafahafa be ho afy ianao nga ahoana? Hafahafa ahoana? Tiako ianao ianao ny tsy te ho sambatra sy ny sisa. Tiako ianao? Tsy te ho sambatra? Izany ho izany foana naveriny eraky ny lalana. Mbola nampianiko hoe maro ny tovovavy fa aleoko mitady hafa. Izao ianao izy aiza tsy misy mahalala. Ohatr'izany ny retiretiny e. Mba meno avy ianao toa lasa mborona fotsiny tampoka teo e. Ahoana tsara ozy indri? Fa ho tsara ve ho ianao? So mba tsy ao anaty réseau ary le olona iresahako. Toy izy ny teninao fa mihaino mihitsy. Ianao tsy akory fa andesaka aloha ka. Jerijereo ny sakafo mitainginao sao dia ritra. Izay Indray ary io. Fa ahoana koa ary izany zavatra nolazain'olo zany e. Marina raha tsy tena hafahafa dia sanatria ve le eritreritro no mitombona e? Oui. Manahoana chef? Manahoana? Mahazo toerana ianao e? Madama sa mademoiselle moa? Madama ka misaotra tompoko. Commissaire Laza. Azonao antsoina fotsiny hoe commissaire raha manahirana anao mitonina ny anarany. Eny ary Inona no azoko anampiana anao madama? Madama izy aloha raha tsy mahadiso e. Madame Clona tompoko na Madame Clo fotsiny dia ampy e. Ka ahoana madama Clona? Eny commissaire. Inona no atondianao aty aminay e? Misaotra anao, misy tokoa satria raha hitsangatsangana tsy tatinina lehako na nataoko safidy e. Enao ty koa mba be vazivazy e. Mahafinaritra mifahatsoranao e. Lazao ary izay tena atondianao e. Zao ary tompoko. Maly atoandro tokony tamin'ny 12 ora tany ho any.
Za le sendra ny voakany an-tsena iny no nahatazana lehilahy iray misotrosotro tao anaty bara fisotroana matanjaka ireny izany e. Dia gaga sy talanjona raha nahalala fa monsieur tafita talehan'ny orinasa esam-badika io tazako io. Le orinasa nesan'ny hortensiana anjavona tsy hita tampoka ireny tiako resahana komisara. Ay, mara zany ka. Toy izy ny fitantaranao hoe. Misotro irery ho anina ahitako azy. Tsy nisy namana niaraka taminy akory. Za moa zany teo ivelany misotro ranom-boankazo fa tena nafana koa moa ny androko. Fa za mbola variana nanolotra ny vola vidin'ny ranom-boankazo ny sotroko iny no efa nivoaka ny efitrano ny sotroina izy ka nifanitsy tamiko. Mamy tampona koa moa ka nanomboka ny delira e. Fa naitra anahy dia tao delira hafa mifony evi-dalina ilay izy komisara. Zany hoe raha fitianiko aminao dia izao e. Misy mahaliana tokoa ny zavatra ny tantarahinao madama. Misaotra anao aloha tsy ny hafahafa fa nanatona anay nampalala ny zava-misy hita amin'ny masonao e. Fa raha tsy mahadiso moa zany iza le vadinao miasa amin'ny orinasa tantanan'Andriamatoa tafita io e. Azafady tokoa fa adiniko ny laza taminao hatrany am-Pendohany e. I monsieur Haja no vadiko miasa ao, fantatrao tsara kosa angamba. Ie, fantatro tsara ka. Ary isan'ny olona izingizin'ny io tale io ho isan'ny tomponatoka tamin'ny fanjavonana misy amin'izao e. Tsy marina zany komisara, tsy mahavita an'izany ho vadiko. Eny e, ka na izay polisy koa nge tsy mino an'izany e. Tsotra loatra amin'ny vadinao ary nitsotra ny marina teto aminay koa. Efa mety ahitana irika kely aloha ty raharaha ty raha zany zavatra ny tantarana teo izany e. Alainay ambava ny taleta fita ka hita eo izay ho ambarany mahakasika an'izany. Fa zao mba hiangaviako anao a. Aoka mba tsy ho fantany hoe zany na lalanareo an'izany a. So mba ny haiko sanatriano anaraka raha tonga ny apototsofiny izany. Eny e, raha ny amin'izay dia aza manahy foana ianao e. Hainay foana ny makambavany azy tsy hanonona anarany. Arona madama. Ahoana tompoko? Mifakafantatra ve ianao sy madama kely Hortensia? Monsieur Yaja. Sefonay. Soa fahita ianao a. Manahoana aloha ianao e? Ahoana ny asa? Salama tsy manafa misaotra. Fa ahoana sefo a? Tao tonga aty ampiasana mihitsy nareo fa misy inona? Izy aloha ny chauffeur e. Tsy dia ianao loatra akory no tadiavinay fa monsieur tafita talenareo. Aza raha ihany izy izay. Tale? Efa ho 2 andro izay no tsy nandalo tao aty ampiasana izy a. Kanefa koa tsy niteny taminay ny antony. Mety hoe sao dia mba any an-tranony ihany e. Sa nisy iraka makana taony tsy fantatray mihitsy e. 2 andro hoe tsy taty. Eno a? Hitako moa hoe tsy namaly ny taratasy fampiantsoana azy ko. Efa somary nampozina ihany ko. Fa ahoana marina ny tena zava-mitranga sefo a? Alainay ambavana izy ka mahakasika ny raharaha Hortensia e. Raha fitantara ny vadinao tokoa mantsy a. Dia misy resaka hafahafa nampiahy ahy tamin'ny delira nataony. Ny sabosy lasa teo moa zany e. Ay ve. Tena nazako aza nge sefo tena gaga e. Monsieur tafita dia fantatry ny rehetra fa tsy dia mandray alikaola loatra. Rariny raha mampametram-panontaniana ny nataony. Tsy vita an'izany fa ny delira nataony koa somary hafahafa. Ka zay indrindra ne mantsy. Ny laharana nomena taty aminay tsy mandeha. Sao dia manana laharana hafa azo etsoina azy ianao e. Tena tsy manana afa-tsy laharana anankiray koa ahy. Ary efa nisy ny antsy koa aza zahay fa tsy mandeha araka ny voalazanao mihitsy ny telefona ne. Vao maika mampitombona ny aya rehetra izao monsieur Yaja. Efa namepetra azy mafy izay tsy hiala lavitra eto a. Ka raha misy izany dia namany manay-keliko izy. Aleo aloha jerainay any an-tranony. So fa efa azo tamin'ny fampiantsoana azy tamin'ny voalohany ny adresiny. Raha tsy efa nandositra koa. Aleo aloha jerena any. Miala tsiny fa tsy maintsy hitazona azy avy hatrany izay raha hita izy ka. Aleo aloha izy akasaina kely mandra-pitsotrany izay tena marina. Dia ahoana tokoa moa raha efa tsy ao an-tranony tokoa izy sefo? Dia voatery izay anao havidy recherche ka. Ataonay peta-drindra eraka ny tanàna mihitsy ny hitadiavany azy.
tsy mankaizy eo iny e. Ampafirin'ny olona tadiavinay moa izay izy. Reny aza teto nisy jolana ampiroro monsieur azo tompony fahaizana fatratra ihany ny farany. Tadidinao le afera izay da nalaza be teto? Tadidiko tsara iny. Tena napoko ilay fiarahamonina teto mihitsy iny fa somofo efa tratrany sy ny gadra zany le navandoza e. Ianao aloha ty variana ampiresahana eto kanefa mbola miasako. Aleo nga zay andeha aloha. Azafady indrindra monsieur aja tamin'ny fanelingelenana. Tsy maninona mihitsy ka. Fotoana fakanaina kely koa nge zao e. Na izany aza voafetra ihany ny fotoana ka de omendalana ary nareo e. Makasitraka de mahazo toa re. Ieny ary se foisany a. Fa lazaiza tokoa ary tale. Tena ho ratsy a. Aleo amin'izay ranga aloha hiverina hamonjy asa fa sady efa tapitra koa ny fotoana fiatoana kely a. Efa mivolo sy fefandraha teo zao. Mba nanahoana tokoa ary izay diandry commissaire Laza sy inspecteur Heritany an-tranon'ny Gatale izay e. Manary aza hoe tsy tratra tao iny a. Zany ve? Mety efa voarainy nge ny fampetsoana azy fa izy ny tsy namalina na hoe naheno an'ilay izy e. Dia naleo ny vonona trano findahany mihitsy. Hoay izao nefa izy e. Commissaire Laza ve dia anaiky mora an'izao na hoe hipetra-potsiny aminao? Dia ho ratsy ty tatarotira diniana ny efa rany a. Tantana orinasa ny le gadra. Tsara ho anazy mihitsy izay fa tena misy toetra manambanimbany olona loatra e. Aleo hidy ihany rehefa tsy mahay miaina. Porofo nge ny tadavin'ny pôlisy dia efa zay noho izy e. Efa izy zany zao no tena ahiahina mafy kokoa. Nganeka zay tokoa. Otry? Ary inona ny mampisento anao amin'izany nefa? Resa aloha ny telefoninao fa misy miantsony e izy zany nefa tsy hainao akory. Ohatray tokoa. Ary tena sefo ty miantso ty. Allô? Sefo Laza ihany e. Tratranay tato an-tranony ihany monsieur tafita talenareo e. Efa nidina eo amin'ny trano fampisainanao aloha izy e. Izy raha teo tsy haina ahoana fa toa tsy tompony tenany zany. Asa koa na sarometsika inina atao na efa vony sainy fa mbola izy dokotera hijery azy ao e. Ay ve, dia ahoana zany? Mandalo vaty aloha ny ray aminareo ampiasana mba mijery azy. Raha afaka ianao dia vomaika tsara be. Aleo fa tolakandro ary mandalo any e. Dia zay zany no izy malala. Mila mandalo any zany fa efa any amin'zareo any tale. Nitazominao aloha fa hafahafa mantsony ny fihetsiniko. Ka raha izany dia aleo andrahoako aloloha ny sakafo ary. Anganary ianao e. Za koa akaina kely aloha mba hitsotsotra mandra-pa zany. Fa ahoana ny nahitanao nisy ahy? Tena rahanao taty mihitsy ve za? Verena fa matahatra ahy. Iza amintsika izany lazainy izany ry aja. Sasa ianao? Noho fotsiny aloha fa aza mbola miresaka betsaka eo e. Verena ho ahy. Verena rehefa aza makaty tsony a. Vao miverina mijery anao ahy te matahotra e. Mifona e. Aza ampijalianao aho. Aza ampijalianao aho a. Ay. Okare vampy a. Tena midelira be ty fa ndana mihitsy lohanao miantso dokotera ka. Rehetra efa miditra reto izany dokoterako. Ie, anao vizity angamba izy reto fa aleo aloha indriny mivoaka raha izany noho izy. Aleo aloha za ihany no hijanona ato. Marina tokoa izany e. Ay. Loza ty. Misy anjely be tongo reto haka. Maty ahy. Maty ahy. Ohatray. Tena torana tanteraka izy marina vokatry ny tahotra. Tena hafahafa indray ty trango ty a. Manahoana ianao zay Gatale a? Ahoana ny fahatsapahanao ny tenanao zao? Fa za moa naninona? Tena tsy misy azoko nge zany tenenao zany komisera e. Fa inona ny nataoko eto amin'ity fandriana vy ity ka? Ary ohatran'ny hôpitaly ve ty sa zany diso e?
Efa ao tsara ianao izany matoa mahatsapa an'izany. Fa ahoana izao? Ety amin'ny hopitaly tokoa misy ianao amin'izao fotoana izao e. Efa ao tsara koa ny fomba firesaka ao angamba e. Ary efa mety hivoaka ny hopitaly ianao androany rehefa vita amin'ny vizity farany nataon'ny dokotera. Mba azonao hazavana amiko ve aloha hoe inona no nahatonga anahy teto e? Tsy eto angamba ny anazavako an'izany e. Komisera, Sady efa reto tonga reto koa ny dokotera fa mangina aloha ianao dia eno izay lazainy e. Za aloha iantsy olona kely vetivety eo avelany ao e. Allo? Mety hivoaka androany any raha vinavina aloha e. Eny e. Avy dia miverina mazava ho azy. Efa milamina iny ka. Taratasy omeny dokotera sisa no andrasana raha avoakany dia izay ihany e. Eny ary e, izay ihany. Zao izany no izy ry Ngataleha. Araka ny lazain'ny dokotera teo dia efa afaka mivoaka ianao androany fa tsy mbola mahazo mody aloha satria mbola misy ilainanao a. Tena tsy azoko izany komisera. Very tadidy tokoa ve ianao Andriamatoa Talia? Sa hoe mody foanina fotsiny ety masonay e. Alao iantsy ny lehibe anay andefa fiara akatsika eto e. Any amin'ny birontsika miresaka betsaka. Mimana ianao a. Alina indray tia ny andro. Inona indray re no iseho e. Toa efa mangovotra sy matahotra sahady aho zany. Tena mangatsiaka be koa aho zany a. Manahoana ianao Monsieur Talia? Salama tsara. Oay ray lanitro. Fa inona foana ho any alehanao aty e? Tsy efa mipetraka tsara any amin'izay alehanao any moa ianao io aza mba manao sangy ratsy moa e. Mipetraka tsara moa sisa ianao. Alay vo raha tsy tianao hoe zano akanao. Mila petraka ao amin'ny toerana tokony isy mazava? Ok. Ka amin'ny fomba ahoana nefa e? Za aza vao hidy ato ka tsy afaka niaka anao nge. Ntsô, toa matahotra mafery nefa olona mahafotsy nisy an'izany fihetseham-po izany nge ianao fa izay e. Kare marina e. Aza tao an'izao aho Hortensia. Fitiavako anao nge no nanery anahanao zavatra ohatran'ireny e. Oka moa e. Kay! Fitiavana ve dia ny haiko no taperinao? Koa satria tsy mety tsotra marina ianao dia alaiko anaraka koa. Okare fa avelonao zany no miresaka amiko. Mazava ho azy Talio. Ary aza matahotra fa avy ato lory amoramora ny tananao fa maika andeha tsika e. Avy? Oka. Tsy hoany aminao zany ahy. Tsy anarako olona efa maty zany ahy. Sady voapirofo mihitsy satria reto tanako reto nge namono anao e. Efa maty ianao Hortensia. Efa maty ianao. Izany marina nefa dia nafeninao. Komisera laza. Fa inona ny dikan'izao? Ary aiza le avelon'ny Hortensia teo? Aiza? So dia nao ary nanany ihany ateo Tsisy an'izany eo e. Ianao le teo ka. Ary tsy nanany ihany ianao koa fa ianao nefa enjehan'ny eritreritra ao loatra ka mamoromorona fahatany. Tsy marina izany ka. Henoko daholo le ny deliranao rehetra teo e. Tsy marina izany ka. Sady voapirofo ary tsy azonao lavina intsony fa namona amin'ny madomozely Hortensia ianao e. Tsy komisera. Nidelira fotsiny aho zany nge teo e. Nidelira fotsiny aho. Ary so dia mbola marary ary ahy. Ary aza mody adala eo ianao Monsieur Tafita. Tsy adala Mila ka. miresaka tsika raha pitso maraina. Soa ary za tsy nody fa nijanona ho mpiambina anao tato satria
Efa namahamahanay ianao mifona komisera. Mifona zay fa raha pitso mifanazava e. Toy izy ny deliranao raha mbola tsy tapitra. Zay fa lasa. Efa naiky ny eloka izay vitanao ianao ka tsory aminay eto ary ny fomba naminonao an'io ramatoakely Hortensia izay tsy manatsiny io. Eny komisera, rehefa tsy nanaiky ny fitiavako azy izy ary tsapako fa toa hihaja piasako ihany ny nindrona ny fitiavany satria izy raha teo nefa nitsotra an'izany dia nitsiry tatanatiko ity hevitra ity. Monsieur Tallé? Oui, atoseho fotsiny io e. Misy tetavany Tallé Makabenga? Raha tsy misy tetavako anao ve hiantso anao ary dio avy aty anatiny aloha io varavarana io fa resaka tsy tiako isy andre mihitsy ty resaka ty Eny ary tompoko. Zay dia mipetraha mihitsy aloha ianao Hortensia. Eny Andriamatoa Tallé, miaino anao ary Ok ary antany anao farany aho hoe tena tsy misy fitiavana mihitsy ve ao aminao na dia kely azy tena averiko aminao indray fa tena ho ataoko sambatra nge ho andry raha manaiky hiaraka amiko e. Aza mandafy edanana izany fa io no tena dadavina sy ediny eto an-tany nge. Zay fotsiny izany ny antsoiny Tallé Tena tsy fotsiny ange zay fa tena izy fotsiny ve zany aminao ka ahoana? Raha zany ary dia aleo anoho ny asa ka fa tsy tia hamaly an'izany akory Tallé Dray. Tsy misy mialy eo fa valio fotsiny tsy hitanao nga ty antsy anatin'ny tiroarako ty. Hitanao ty? Mbola avelako ao aloha izy fa raha manaiky ny araka amiko indry dia mijanonao io. Mazava? Raha tsy kosa dia azonao an-tsaina angamba ny toyany Dia hosanao ve? Zange efa manome safidy malalaka anao Ka ahoana eny ary fa manaiky ahy nefa aleo tsisy pahalala izany Bon, anaiky ihany moa ianaoko. Merci ki ma jolie ka mba ho pirofo ary fa tena tianandry dia zao aleotsika hiaraka ianko asambarana kely aloha. Ahoana mety? So dia no nitahotra fotsiny mantsy maninona tsara mba hiaraka tsika. Aza manatona akory ianao fa miala lavitra fa so dia tsoko vonjeo eo Andraso aloha atandremo fa mbola tinge ho ale antsy mbola vonina ato ty vao mihetsika na manao fihetsika hafahafa eo ianao tonga dia maty tsy migika mifona moa Tallé avelao eo ary moramora ho ara mbola teo velona tandremo zay ary aleo aloha apetrako amin'izay nge ty antsy ty raha ty ny atahorandry andeha hitetiny abakabaka tsika roany io Dia tsy mba matahotra an'izany todo izany akory ianao fonako amin'izay raha. Dia tovavy tokony hanana no aviny ve no viravirana tao anaty birao sa ianao io tsy mba mivavaka? Tena tsy tao an-tsaiko intsony izany satria tena tia loatra aliko amin'izay raha. Tia sa nanapatra amin'ny vola sy ny harena ary ny voninahitra ao Eny izay lazaiko anao izay aloha dia tena marina daholo asa mety izay tokoa ngamba marina. Dia ahoana nefa mbola ny vononao izy nefa efa nilefitra no nitahotra ny vononao? Ka saika hanohitra ange izy dia natosika ary nidona mafy tany amindrindrina dia torany na raha rotiko izany ary izay no nanajatosatoa kontinantsy azy dia izay maty tsy nigika izy. Dia tena tsy nisalasala akory ianao no lazan'izany fa inona ny ao anatinao kanefa mba Tallé ihany menatra ny nataoko ako amin'izay raha tena menatra ary tsapako izany. Aleo ahaka ny fatiny sy hanatitra azy any amin'ny havany fa matahotra sy mitebotebo loatra Dia aiza nefa izy nafenao ao an-tokotanin'ny toeram-piasanao ko amin'izay raha.
dia raha araka ny fandinianao ny resaky ny polisy teo dia mety hoe tahotra tokoa ve no nanerangata-le alazany marina sy zany hoe nalaza marina tsy nanontaniana sa ny zavatra nahazo azy tao? Tena tsy mino areja hoe areti-tsaina na hoe tahotra reny nahazo amin'ny monsieur Tafity ireny tena nahita zavatra izy. Avelo moa zany no niseho taminy raha ny fahazoko azy dia ny avelon'ny tompoko vavy Hortensia zany vao teny amin'ny hôpitaly nge izy dia fahafahafy na tamin'izy mbola azo tany an-trano aza ny efa tsikaritra ozy ny polisy fa hafahafa ohatran'ny tsy tompony tena an'izany izy. Ka zay mantsika zaho koa nge mahita an'izany fa zareo polisy fa toatrany hoe tsy mino an'izany satria tsy nahatsikaritra ninona mihitsy zareo fa to olona midelira sy mirediredy no hitany ka normal zany satria ilay namono azy no nisehony na tsika aza nge tsy nahita fa mba tombana ihany no mandeha efa saika ratsy ny saiko hoe sanatry dia anisan'ny polisy koa tamin'izy nanontany hoe mahalala ny Hortensia ve mba fanontaniana ngeny azy iny fa tsy voatery hoe ay sako tampoka ny fanontaniana ka kenda teo ampamaliana azy ako sao dia kenda eo ampisakafoanana eo koa ary ndria koa ary ohatran'ny somaromaro bebe sira zany miandra an'izay sahasahaza azy izy isa fa ny atsika ny adidiny toy foana ny azo misimba satria tsy nahay namindra tsara fa nandeha tamin'ny lalan-dratsy izy no ninona nefa fa no ny fitiavana sy fihetsem-po tsy voafeh mazava zany ankehitriny fa olona tia voninahitra sy tsy misy fo mitempo ny tao ambadika ilay fanjavonana hafahafa iny dia tsy izy zany fa ndray matotale fa tia fadin'ny Hortensia dia naleviny tao tokotanin'ny orinasanareo ihany no delosako kaika nanaparany sy nanaovana ny filan-dratsy ny vononony tena enja zany moa dia sakana feniny fotsiny fa tsy nivoakako efa ora fara ny voasany tsotra ny marina satria natahotra loatra komisaira koa tsy ny ambahamba fa avy hatrany dia nasainy nifongarina tao ny faty dia nasainy nanatitra an'izany tany amin'ny fianakaviany tena enjana iny fa oviana tokoa moa zany ao fitsarana azy toa hoe fenatany mora miandra ny fitsarana azy izy ohatrany hoe amin'ny herinandro miditra io ka asa hoe izandray re zany zao no mpitatana vaovao ny orinasa esako io ny angatahana dia mba hoe olona tsy hanao ohatrany nataony taleta fitantsony fa mba tena mba olom-bavao hitsinjo mpiasa mihitsy no isolo azy eo ko maninona mora ela aza mampineo makenda eo masotondry natolotry ny malay misaraka groupe hoanareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe fanjavonana feno mistery tantara no soratan'ny Ranjahery Mayam na Erina Rindra Erika novelomin'ny Tsiry Lova Tovo niaraka tamin'ny Saloy ary Ianasoa nandray fiosinana Totosa Tovo Andriambololona studio ny prod ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA